vaovao tapatapany kosa no entina amintsika ato anatin'ity sary manaraka ity hitondrana indrindra moa ny akomidian'ireo auditeur avy amin'ny andiany fasivy eo anivon'ny CEDS tany Thaïlande ny volana martsa lasa teo. No tanterahana amaly ariva tetsy amin'ny café de la gare Soarano ny tatitry ny fivanianana tany Thaïlande izay nataon'ireo auditeur avy amin'ny andiany fahasivy eo anivon'ny CEDS na ny centre d'études diplomatiques et stratégiques ny faha-valo ambin'ny folo hatramin'ny faha-telopolo ny volana martsa lasa teo. Anisan'ny voaresaka Andriamatoa Slofra Soaraona tompon'andraikitra avy eo anivon'ny CEDS ny mahazava-dehibe ny tokony hidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny ASEAN na ny fikambanan'ireo firenena ao amin'ny tapana atsimo atsinanan'ny Azia. Ankehitriny dia miroborobo fatratra i Thaïlande ary tafakatra 320 isanjato ny tahan'ny fandrosoana tao aminy ny taona 2010. Anisan'ny nazahoany izany vokatra tsara izany ny politika pisokafana ara-barotra eo amin'ny iraisam-pirenena, ny fandraisana anjara matitra ireo tompon'andraikitra rehetra sy ny olon-tsotra ary ny toerana izay misy azy eo anivon'ny ASEAN. Raha misy ihany koa ny finiavana politika eto amintsika sy ny fandraisany anjarany tsirairay amin'ny fampandrosoana dia mety ho lasa lavitra ny firenena malagasy raha ny hefitrireo auditeur avy amin'ny CEDS.